dia miaraba ho antsika rehetra izay manaraka ny fandarana tsy madiny sampina amin'izao fotoana izao. Amin'ity an'ity dia iresaka mahakasika ny tsao isika satria tokoa io tsao io no miteraka tsy fitoniana sy fanakorotana-tsaina eo amin'ny fiarahamonina misy atsika. Ary anisany ihany koa izay hoe tsy fitoniana fikorotana-tsaina izay dia miteraka fanakorotanana mazava ho azy eo amin'ny bizina rehetra izay tokony hianga sy tokony hirindra araka ny tokony ho izy vokatra io tsao io dia potika ny zavadrehetra. Anisan'izany ohatra ny Rara Claudine Razay Mamonjy, ny Rara Antsakabary, eo ihany koa ny Rara Somamanina, ny resaka Mbola Rajaona. Ary ny farany teo iny zao dia misy milaza sy manely tsao ny amin'ny resaka pesta. Zany zavatra zany dia manakorotana ny fiarahamonina misy atsika. Ary eto dia te-laza amintsika hoe iza marina no tompony eritreritra andeha ampiaily vaovao tsy mendrika eto amin'ny tanàna misy atsika izay miteraka tsao. Mino fa fantatritsika izay zavatra izay. Mitokodina amin'ny resaka Stéphanie foana ny resaka izay nataoko ary tamin'ny tsy mandreny sampona farany dia ny resaka momba azy. Amin'ity an'io ity dia niniko mihitsy ny lohatenikirany no lohahevitra izay iangako. Tsy hoe Stéphanie no mihodina fa izaho mihitsy no miodikodina amin'ny Stéphanie. Vokatry ny hira izay navokany vokatry ny fihetsika izay nataony Paul taminy. Io resaka tsao io tokoa mantsy dia tsy avy tanjavatra. Ary ny gazety ihany koa dia misy manery tsao, misy miresaka zavatra tsy misy tahaka an'ireto gazety izay eto ampelantanako reto dia miresaka zavatra tsy araka ny tokony ho izy. Ohatra fotsiny zao ty gazety anankiray ity vakiko aminareo na ny marina tsy ho vakiko fa ho asehoko aminareo mihitsy fa misy miteny hoe tonga any Sainte Marie no ny mpitsaopinenana. Dia hoy izy hoe mpitsaopinenana vaiza no tonga any Sainte Marie. Tena misy tokoa ve zany? Telaza aminareo hoe aza minomino foana. Manaraka izany ty gazety anankiray ity ihany koa dia miresaka andrasony tsy hoe anao jive.org ny tenanay fa dia ty zao dia miresaka hoe manao propagande sady ny tenanay. Tsao zany tany Mahajanga hono zahay dia nanao propagande. Zaza tsy nandalo tany akory, zaza tsy mivily tany akory, ary namakany aza tsy ho hitanareo hoe nakany foto-drafitrasa no nitokanana. Lazainy sasany fa manao fampelezan-kevitra. Manaraka izany dia iresaka ihany koa ny amin'ny zavatra resan'ity gazety anankiray izay malaza dia malaza ity. Nefa hoy izy hoe aleo tsy ho resan'ity gazety ity fa publicité zao no misy ihany koa amin'ny gazety ka lasa manao feo gazety koa lasa manao feo gazety dia manahirana. Ajanontsika hatreo ny resaka feo gazety. Efa nresako moa ireo protocole ireo hoe ireo gazety izay milaza ny marina izay noforonina ihany sy navoakanay no tokony ho eto ambony latabatra eto fa tsy tony gazety izay miresaka tsao sy zavatra tsy misy tony no eto ambony latabatra. Ny resaka fahita lavitra moa dia fa ny teny i Ramestre, indraindray izy iny rôle, indraindray izy iny mestre. Efa niteny izy hoe ny télévision malagasy, ny TVM sy ny RNM radio pirenena ireo ihany ny tokony ho jerena sy hoenona satria ireo no tsy manely tsao. Kanefa dia mbola misy ny vilalana mijery zavatra hafa. Rehefa mijery an'ireo nefa ianareo mijery ny télévision malagasy
dia mahita n'ilay madama kely vaovao a izay eo anilan'ny ramesa ka dia samy manana ny safidiny ny olona ny safidy moa dia zavatra lehibe ihany koa. Io resaka atsao io moa rehefa izahay no manao azy a dia tsy maninona ary tsy misy olana velively mihitsy. Misy azy ato aminay dia manao an'izany ho antom-pivelomany tena misy ary dia omena vola entina anaovana an'izany amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera maro isan-karazany dia manatanteraka an'izany a no andraikitr'izy ireo. Manaraka izany a dia ny zavatra tena nahagaga dia nataon'ireto atoko politika izay mivondrona sy mitambatra indray a anelitsao a amelezana ary entina anoherana. Zay ny anareo zay zavatra zay anisan'ny zavatra tsy mahafaly ary tehiteny anareo a fa tohizo aneo ikivorivory parti zay ataonareo eto sy roa io fa tsy ahongana anareo ary tsy havita inona kory moa ianareo isolo be dia fa laza izy fa aleo hiasa ny gouvernemanta ary aleo amita ny didiny sy andraikitrany araka ny tokony ho izy ny eo anivon'ny gouvernemanta. Solobe efa nyteny an'izany dia ny arahantsika ihany koa ty fanadihadiana zay nilazany solobe ny heviny fa tena aleo hiasa ny gouvernemanta zay vao miteny rehetra ary zay ihany koa nefa miasa zay koa efa mampanatena zavatra ngezanareo ary dia zay no nataonay hatramin'izay ary zay no mbola toizanay hatramin'izao fotoana izao. Mandroso be Madagasikara telefonina telefonina dia lestage tsy ny fanadihadiana iny tokony nandeha ary tsy tokony ho iny mihitsy no nalefa teo. Zavatra hafa nresahana zavatra hafa nalefan'ny teknisianina iza no milaza fa resaka vorontsiloza no resahana raha Stefaniny nalefa nylaisany dia tsy olana satria dia resaka tsao le raha fa tsy resaka tsy loza le raha. Ny tsao moa dia zavatra loza ihany izy io fa tsy resaka vorontsiloza no tokony nalefa fa resaka solobe. Efa ho avy zao ny fahavokaran'ny katsaka dia efa misy ihany koa ny solovolobe dia afaka mihinana solovolo masotozy eo ampikarakarana solovolo satria dia efa fotoana mahavokatra an'ireny katsaka ireny zao. Dia manao veloma mandram-piona ho antsika rehetra ao anatin'ny fotoana ny tsy mahaleo ny sampona mirarosoa ihany koa atsika izay miatrika ireo tsy salama sy ireo izay manana olana maro isan-karazany izay atao anatin'ny fandarana tsy mahaleo ny sampona ho amin'ny manaraka indray.